Fa mbola tafiditra ao anatin'izay fampifanana izay ihany eo amin'ny taranja karate sy ny komite olimpika malagasy ary ny fédération raisam-pirenena dia mpanazatra mpampianatra karate miisa 23 ihany koa no nomen'ny fédération fiofanana amin'ny alalan'ny komite olimpika malagasy. Teto dia toy ny mahazatra araky ny fahita satria dia matetika dia ireo manampahaizana vahiny hatrany no mizara ny traikevany ho an'ny malagasy tamin'ny tindra mitoraka ity dia ny malagasy no nampiofana tamin'ny alalan'ny Andriamatoa Silofo Andrianavimanana filohan'ny fédération izay nahazo fankatoavana avy amin'ny fédération iraisam-pirenena sy ny komite olimpika iraisam-pirenena. Mpampianatra taranja karate miisa 23 ihany koa no nahazo fifanana avy amin'ny komite olimpika malagasy mbola fiara-miasa avy amin'ny komite olimpika iraisam-pirenena ihany koa na ny CIO sambany teo amin'ny tantaran'ny taranja karate no nisy malagasy no nampiofana sy mizara ny traikevany eto Madagasikara rehefa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny komite olimpika iraisam-pirenena sy ny fédération iraisam-pirenena. Ty fiofanana ity zany dia atao amin'ny coach ny entraîneur niveau 1 moa zany no atao satria voangina kely ny taranja karate atao zany no tafiditra ao anatin'ny fianakavian'ny famille olympique ka izy ity dia tena fanofanana miankina be dia be amin'ireo fampivoarana ny fomba fampianarana ny fomba fampitana traikefana fomba fampitana ny zavatra tokony atao any anatin'ny club makany amin'ny fifaninanana hoe inona ny tokony ataon'ireo mba te hanana champion raha te hanana champion zany misy lalana tahaka zao misy tahaka zao azo atao misy torolalana zany nomena an'reto mpikatroka reto miaraka amin'ny mpianatra moa misy ankizikely sy ana lehibe zany sady mandeha misy théorique izy na misy pratique dia ataotao anatiny keo hoe le resaka le hoe dopage dia manana spécialiste sika amin'izay ny docteur aniany dia hoe inona no tokony atao zany mba tsy hantanan'ny ankizy makany fa mba rehefa manao compétition dia zavatra tsotra sy zavatra matotra no atao fa tsy ateny amin'ny zavatra zay akoatran'izay dia hoe inona no tokony fitave inona no tokony atao rehefa manao fifaninanana indrindra iraisam-pirenena dia ny zavatra ko napitaina moa zany akoatran'izay dia momba an'le hoe esprit sportif io dia ao anatin'io daholo zany ny zavatra rehetrarehetra mampiova ny toe-tsaina ny fanahy sy ny fosiny anina rehetra hoe tsy azo entina tahaka zany io fa mila zavatra mipetrapetraka sy matotra. Tanjon'ny komite olimpika malagasy Andriamatoa Arnel Andriamanarivo secrétaire général ny COM ny anome fifanana hatrany mba hampandrosoana aingana ny fanatanjahantena ho an'ny taranja karate dia teratany malagasy teto no nanome ny fampiofanana. Miara-miasa dia komite olimpika miara-miasa amin'ny CIO ary ny fédération nationale miara-miasa amin'ny fédération internationale tiako zany fa tsara ny fiara-miasa amin'ireo entité ireo. Ny karate moa zany dia fantatritsika hoe lasa sport olympique donc manana didy zany ny komite olimpika indray ny andraikiny mba hampiofana ireo mpanazatra ao amin'ny karate do malagasy zany hoe na stage d'entraîneur niveau 1 zany ary rehefa nivaly zany ny fangatahany komite olimpika tany amin'ny CIO dia faly izay satria ny samany teo amin'ny tantaram-pirenena malagasy zany hoe nisy mpampiofana malagasy expert international zany dia ny Sensei Andrianavimanana Silofo Barzona no nitendren'ny fédération mondiale karaté mba hitatana an'ity stage niveau 1 ity eto Madagasikara.